Solotena avy amin'ny firenena folo avy aty Afrika no anatanteraka fiofanana momba ny fampiasana teknika nokleary ahafahana mandrefy sy manamarina ny fahaverezan'ny nofotany. Izany moa dia ho tanterahana eto amin'ny Hôtel Panorama izay aharitra 5 andro. Olana iraisan'ny firenena aty Afrika ny fahasimban'ny nofotany amin'izao fotoana izao. Mahakasika izay indrindra no antony fiofanana izay tanterahana etsy amin'ny Hôtel Panorama izay natomboka androany ka tsy hifarana raha tsy ny 27 volana novambra izao. Izany hoe 12 andro ny fiofanana izay andraisan'ireo firenena folo anjara avy aty Afrika ka isika malagasy no anisany mampiatra an'izany. Tanjona amin'izany sy ny fifampizarana traikefa eo amin'ny teknisiana amin'ny fambolena ka mba ahafahana mampiatra izany ho fanatsarana ity sehatra ity. Ny tanjona moa zany dia lavitrizaka satria ny zavatra misy zany dia olana eto amin'ny firenena sy raisam-pirenena misy ara ny fahaverezan'ny nofotany. Hitantsika zany baribary eto Madagasikara amin'ny raha mijeran'ireny renirano ireny tsika dia hitantsika fa tsy madio misy ireny renirano ireny fa mitondra fotaka. Dikan'ireny fotaka ireny dia nofotany ireny, nofotany izay very. Inona moa zany mahavery an'ireny nofotany ireny satria tsy ampiasaintsika araka ny tokony ho izy zany ny tany izay ananantsika. Ny fambolena izay mahazatra antsika zany dia tsy mahomby ka mila ovana zany izy io, mila hatsaraina. Ka ahafahana manatsara azy zany dia tsy maintsy fantatra azo refesina zany ny fahaverezan'izay nofotany izay sy azo refesina ny fiatsaran'izay fahaverezan'izay. Ka eo indrindra zany no isian'ity tetikasa ity, tetikasa izay iarahan'ny Madagasikara sy ny Agence internationale de l'énergie atomique moa zany ahafahana manohana ny tetikasa rehetrarehetra na nasionaly na iraisam-pirenena zany eto Madagasikara na hoe ho tetikasa no ana olona tsotra na ho ana orinasa ary izay mampiasa ny tany ahafahana manampy an zareo zany manatsara ny fomba fampiasana an'ireny tany ireny. Miisa 5 ireo mpandray anjara amin'ny fampiofanana ka iray avy eto an-toerana, 2 avy any amin'ny faritra afrikanina, 2 kosa iraisam-pirenena. Ity fiofanana ity dia noho ny fiaraha-miasan'i Madagasikara tamin'ny Agence internationale de l'énergie atomique na ny AIE. Anisan'ny resahana mandritra ny fifirina izay tanterahan'ireo teknisiana ny teknika amin'ny fambolena tsy hanimbanan'ny nofotany. Eo ihany koa ny tsy fampiasan'ireo akora simika.